isika mifanarahana an'ity fandarana joria ity. Joria moa le alavaina am'le hoe domy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no izana ifampizarana. Ary misaotranao sahady nampetranao an'izany fandarana zany ao atokantranonao ao. Ary isaorantsika koa Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mifampitafatafa mizara ny soa sy ny tsara. Araka an'ilay teny fanevan'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo imanovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana satria hita fa nahatsara. Alaovantsika an'ilay zanam-pandarana le hoe teny maivaleroa. Io zanam-pandarana teny maivaleroa koa misy teny fanevany. Le hoe anareo ampondonombo malandy. Anareo io miaino ahy io zany sy le mpandefa SMS amiko. Marambitsy miranga tany ny terahan'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo izay matory vokoany tao tsika pionjo fa zaka tao tsy ianara. Fakasitrana zay ny tena maro amin'ilay SMS tonga ty amiko. Fakasitrana an'ilay fandarana. Zany no hiatefan'ilay izy. Tsy mitovy ny fomba fanoratra fa ny ainga fototra dia fankasitrana an'ilay fandarana. Ka mba ho fankasitrahako ihany koa anareo izay nanoratra dia tany isaiko eto ianareo izay nanoratra an'ilay teny fankasitrahana an'ilay fandarana zany. Mba ifanome hery isika. Papan'ny Juvanot tsara rivotra. Zokobe Honora village touristique. Io anareo mitsinjo fa tsy nanome anarana koa fa mitsinjo. Za mivola tsy anareo mitsinjo jiaby donc fa tononoko foana mitsinjo. Philippe Androva, Bera Tanimasaka, Mariam Betsako, Angela Batoara, Sofa Mahavoky, Babanibao, Potomainty, Élisée Manga, Fafa Ambovoalana, Mahery Marovoay, Erika Ambovondramanesy, Mahery Manjarosoa, Julien Morafeno, Parfait Belbaka, Fara Tsararano, Albert Sotema, Marie Analakely. Ialako tsiny le mbola tsy voatonina fa andeha ataontsika tsikelikely ohatran'izay le izy dia mba mirindra. Makasitraka anareo fa za koa mamaly ny fankasitrahana izay namenareo anahy. Satria zay ihany koa ny amin'ny fiainana. Mifankasitraka, mifanome hery mba ahafahana mamakivaky an'ity fiainana tena efa mafy ty. Maman'ny felana manontany fankalazana ny 5 taona. Zany hoe ilazako foana ianareo efa nahazo fankatoavana avy ao amin'ny ato amin'ny M3 zany za. Fa hatreto aloha mbola tsy tonga le fankatoavana ka sarotro amiko ny tonga de teny zao no ataontsika. Fa minofa ho lazaiko aminareo eto foana rehefa tonga zay zavatra zay. Zay koa zany eto manentana ny rehetra zay manakolazaina amin'ity fanabeazana ny taranaka ty. Fa raisinay Antanandroa ato amin'ny fandarana Doria zany. Satria ny hevitra maro mahatakadavitra ary rehefa zavatra ifandrombonana hahitan-tsoa foana. Ny laharana ifandraisantsika moa zany dia 032 44 759 83 raha ohatra ka Orange. 032 44 759 83. Iny moa efa mahazatra. Fa raha ohatra ka Telma ianao dia 034 84 759 82. 034 84 759 82. Mangataka ny tsara. Vavaka Elidioma zany. Ombako manana koa Elidioma zany vavaka zany satria zay ihany koa ny tena antom-pisitsika amin'ity fandarana ty. Mba hizara ny soa sy ny tsara ho an'ny taranaka. Toy ny mahazatra dia averintsika tsahivina fohy.
ilaina rahantsika farany teo mba hitoetra zany ho antsika tsirairay avy. Ny mahazava-dehibe ny fanajana izy io manko saika na soloditra zay zany tena natonga n'le izy lasa gisa mainty raha am'izao fiarahamonina misy am'izao zany satria ny ditra indray ny saika asolo azy azovoma izy iny konteko azy za mijery apa tsisy jereko azy zany zany rima ampiasain'ny tanora am'izao anoloany an'ilay fanajana nefa azadino fa zay rehetra afafy am'ty fiainana ty de tsy maintsy ho jinjaina ninina na mahatsara io na maharatsy. Mamafy vary anao mijinja vary, mamafy tsiko anao mijinja tadio, mamafy fahendrena anao mijinja fanajana, mamafy adalana anao tsy maintsy mijinja fahoriana. Fa ny fanajana ny hafa ny tena fanajana tena am'ty fiainana ty. Zany hoe raha misy olona afaka manaja ny hafa de zay ny tena atao hoe fanajana tena. Fa mba firy zay fanotaniko mba firy ny olona afaka manaja ny hafa zany zay le tianiko taloha teo zay ny tena mibahana azovoma izy ino jereko azy za mikonty izy mamamelona kay kabary karaha zay le nysoloana an'le fanajana zany. Ny endry no mahadinidinika ny tokony atao amin'ny fiainana zany ny ilana an'le fahendrena. Ny endry tsy mba kely eo anivon'ny fiarahamonina zany hoe na firy taona izy na firy taona fa rehefa ho aminy fahendrena de izy ny tena atao hoe lehibe. Misy manontany ana namany eny an-dalana eny dorie avy manama misy olo ela misy olo be izy amrondro tokony ajaina olo ela sa olo be za miteny samy manana ny asiny. Ny fanajana ny ela ny mahalava velona fa manaja ny olobe koa mahatsara ka tsisy fanavana zany fa tsy haiko le tena fototra tiany atongavana am'le fanontaniana zay. Voajanary amin'ny olombelona rehetra eto ambony tany ny faniriana ny tsara. Nizaniza olombelo tsy maniry ny tsara fa tsy ny rehetra no ambinina am'zany. Zany mahatonga antsika olombelo miavaka io. Misy mahita ny fahatsarana, misy revo anatin'ny faharatsiana. Noho zay lahatra petraka an'Andriamanitra arakaraka ny zavatra nafafinao. Zay no natonga ny manampahaizana ilaza ny hoe tahaka ny taratasy pitokisana ho an'ny mpiarabelona eo anivon'ny fiarahamonina ny fanajana ny hafa satria midika ho fanajana tena ihany koa. Tena universel mihitsy zany fipetraka an'izany fanajana zany. Zany mahazava-dehibe ny fanajana eo amin'ny fiainana araka ny tilo hevitra na rahantsika tamin'ny farany teo ty. Ny fanajana ny hafa dia anampy anao amin'ny fahatoniana satria misy fahendrena, misy fahatsoram-po ary misy lem-panahy feiny. Tsy hanananao fahavalo amin'ny herisetra mihitsy ny fananana fahendrena. Fa azadino fa tsy misy olona tsy manam-pahavalo zany raha mbola velona eto an-tany. Ny maty io mbo tsy hitako fa tsy maintsy manam-pahavalo ny olombelona iray na inona fa raha ianao mibe setrasetra tsy manaja olona hitanao maso ny fahavalonao fa raha anao kosa mifono fahendrena fahavalo misy fa izy misitriky tsy mahasamyseho. Reo toetra reo no anampy anao amin'ny fiatrehanao ny fiainana. Ninona ny zavatra mahafiatrehanao amin'ny fiainana? Ny fanajana tena mitarika ny fahalalam-pomba ary ny fanajana ny hafa ny tena fanajana tena. Samy manana ny fombany, samy manana ny fomba mampanaony, ny fokon'olona, ny firenena manerana an'izao tontolo zao. Ny fanajana ny fomba ny hafa dia midika sahady fa fanajana tena. Fa misy atsika namatsika mba lasa any adilam-bato any reny adino ny kabary io fomba nazy ady to ndesiny any midona amin'ny vato lampy mihitsy. Zany hoe
toerana alehanao dia tokony fantarina ny fomba tany fa tsy mety manao fomba nomby manoto ny matory mandroaka ny tsy ny antena mitsena na tsy fantatra aza fa anao zany mila mahafantatra ny fomba amin'le toerana alehanao ohatra fotsiny na fifampiarabana amin'ny fifampiarabana ny fomba fahalalam-pomba farany tsotra indrindra nefa ny miteraka fifandraisana mahasalama amin'ny fifandraisana mifampiarabana molotra ny frantsay lahy sy ny vavy sy ny vavy fa ny lahy sy ny lahy fampiaraba amin'ny tanana amintsika malagasy dia mifampiaraba amin'ny tanana mifampitsafam-bava manahoana mbala tsara salama tompoka akory zao akory aby sy ny sisa fa ho an'ireo teo deraina fa lasa bonjour aniny anazy bonjour salut mifanoroka ny lahy sy ny lahy ny vavy sy ny vavy ny vavy sy ny lahy mahataka ohatrany hoe makataka amin'ny fomba mbahiny eto an-tanin-drazana fa raha any aminy dia mety satria manaja ny fombany ianao dia ohatrany hoe mifanajanao ny hafa ny tena fanajana tena ry zareo polénisianina io koa hafahafa orona no ampifampikasoana mba ho mariky ny fifampiarabana ary tena fahagagana ary tena fiafahafana raha tsy toy izany ny hitany ataonao any aminy tandremo zay ny mahatsara afantaranao ny fomba ny hafa zany hoe ny fifampiarabana zany ny tena fanomezam-boninahitra ny heviny dia ny fifanajana misy tsofoka ifo zany hoe voninahitra ifanomezana zany fa tsy hoe tsy maintsy ranona ny miarabany ranona zay moako ndraikindraiky raha misy izy nendro tokony arabana kay za misy tsofoka ifa io ifanaovana fa zany hoe raha ray aman-dreny fotsy volo hitanao zao rariny kosa ngamba raha ianao mialohan'le fiampiarabany ary izy tsy hoe voatery andry ianao iarahaba koa fa azony atao koa mifampiarahaba ny fomba sy ny finoana dia zavatra tsy misaraka satria ny fombanao no tokony inonao ialako ny tsy fahalalana zany hoe raha tsy mahalala ianao dia ho anao any zany fa amin'izao fotoana iainantsika zao dia tena enatra ary tena fahambaniana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny vondrom-piainana isan-karazana misy eto Madagasikara ny famerenana sy ny fanandratana n'izany atao hoe fomban-drazana zay mahafirenena n'ity firenena malagasy ity fa efa nitsindriana fomba mbahiny very ilay fomba fiteny manao hoe tandroka amatsofina amin'ny malagasy ny fomba sy ny fiteny malagasy nefa mifanohitra amin'izay ny tranga misy somba izay na tonga antsika malagasy ankehitriny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe toy ny volombodina akola ny malagasy ankehitriny tsara jerenana zany nefa ny afarany namany foana amin'izay rehetra atao raha ampitaina amin'ny firenen-kafa zany anjarantsika mandinika marina ve zany sa imanovo jery te hivolavola to fomba fiteny io dia tena madiodio latsaka avy any an-danitra ho an'ny malagasy tsisy nandrimbinana io tonga amin'le fiteny hoe tandroko amatsofina ho amin'ny malagasy no fomba sy ny fiteniny nefa nosoloana fomba hafa fiteny vandavandana mba hanehoana fa hoe olona ambony nahita fianarana olona mandroso veriny atsika ty salama tompoko ny ova bonjour tsika nefa ny misy tafandrimandry mafaboan'ny hoe atatsaiky madinika fa indro somany veloma saminjara io fa lasa bay fanekena fa oke raha sendra mba mifampanitany tanora amin'ny firma zao kelera ma zio ty raha misy mamaly amin'ny valo mba ataovy amin'ny teny gasy ma dia lasa hoe 8 heures zay mahatonga ny tafiteny hoe isika zao zany no lazaina amin'le fomba fiteny hoe tonga vahiny fahavaratra zany ny mandoto trano iray no mekasina
ary asandratra am'le kiraro feno fotaka maloto be mandroso fa ny zanakao zany hoe ny fiteny sy ny fomba ao an-tranonao ndray no roasinao ivoaka fa lazaina fa hoe mandoto trano mahampalahelo anie zany manomboko zao zany masai sika zay mahay na ny mpandalan'ny fomba mahamalagasy mba haneho hevitra iriariana amin'ity fomban-drazantsika zay very ty somba zay no iverenany asiny ty tanindrazantsika ty isika vahoaka malagasy manontolo mihitsy any tompona andraikitra am'izany anika tonga am'ilay fomba fitenin'ny taolo manao hoe boka mihina kotoza zany ny finanana aneo vita fa ny fanalana kaka ny tena ady mafana ahoana ny amerenana ny soa toavy zay very zay nge lasa fanalana kaka ny ady mafana mba hitoetra anana ny asiny anana ny lanjany araka n'ilay loha hevitra ny hoe ny mahazava-dehibe ny fanajana ny fomban-drazantsika io atsika io tsy afaka indraminao hoe atsika ndeha angala fomban-drazan'ny firenena karaha ty mahamenatra zany namaranantsika azy tamin'izay moa dia hoe ndeha ataontsika tahaka nosy vavy maniry somotra ny fomban-drazana malagasy zany hoe ny lova tamin'ndray tsy avela ny fomba tamin'ireny tsy afoy dia ho to zany hoe fiverena amin'ny voninahitry ny malagasy eto Madagasikara engany fa tsika izy io nefa namany very indraindray fa engany mba ho iverina zany andeha ataontsika tahaka ny osy vavy maniry somotra ny fomban-drazana malagasy ny lova tamin'ndray tsy avela ary ny fomba tamin'ireny tsy afoy izahako averina ny fomban-drazana fiteny ny tsy laolao teny mba hipetraka amintsika entanentana ry fa nentana tsara amin'le loha hevitra na rahantsika teto ampiakaro asan-drato ny mahamalagasy ianao anaranao tsy ova fa io ny lova misaotra anjaka makasitraka indrindra alohan'ny anomboantsika n'ilay loha hevitra vaovao ty lay laharana omeko anareo aleo mifampiantso raha ohatra ka misy tsy mifanandrify raha ohatra ka misy tohina ialako tsy ny sahady 032 44 759 83 azontsika atao mifampiresaka mifanoratra fa ny mifamaly sy anina tsy ataontsika zao ny loha hevitra rahantsika androany andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana fa maro amintsika malagasy no mipetraka aloko foana amin'ny namany mandra-pahafatiny ombre ny ilany namany eo foana izy mandra-pahafatiny zany hoe za ianao ianareo isika dia tompona andraikitra amin'ny fiainany zay tokony hitondra fanatsarana eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy haniliana io za mako laolo za mako samy tompona andraikitra eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny fianakaviana eny hatramin'ny firenena manontolo anisan'ny fiteny raiky tapisaka tsy afaka mbavan'ny malagasy ny mitoro firaisakena satria hatramin'izay dia atao indray mihevitra ny be sy maro amin'ny malagasy tsisy mahasotsivana hijerenany tsirairay fa atao indray mihevitra nefa manomboka amin'ny tsirairay no manatsara ny maro raha tsara ny tsirairay tsara ny maro fa matoa ny maro tsy tsara ny tsirairay izay hitambatra ho maro zay ny misy fositra zay no tonga nainanao an'ilay loha hevitra hoe andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana tsapa amin'izao fa tsy ny fitsimbinana ny olona tsirairay araka amin'ny maha-olombelona azy zay manam-panahy azy no mavesatra amintsika zany fa ny fiheverana sy ny fitiavan-tenany tsirairay zay ny tena mavesatra ilaina ny fandinihan-tena zay tsapa sy hita fa tena tsy ampy
azo lazaina fa mandingana ihany sika zay miandrandra ny firaisakina eto Madagasikara satria ny tsirairay zay atambatra tsy voadinika misy anatin'izy io mako motraka misy masiso misy karaha sidra manimba namany to ialako tsiny amin'le fomba fiteny fa zava-misy any aminatin'ny fiarahamonina zany de miodikodina amin'ilay teny hoe tokony irahina sika ny firaisakina no hery zay mitambatra vato zay misaraka fasika mitabetsy lany mama sy ny sisa maro teny mpanantanana tokony hitambarana zany nefa joya tsy afaka tafitambatra tsy mety tanteraka tsy mety lavorary efa mantaonany maro efa raiky ambin'ny taona zao nazahoantsika amin'ny fahaleovan-tena ary tena loza ny tena loza tsy misy taitraka mandinika ny hoe fa ahoana inona ny mahatonga an'io maro misitrika amin'ny hoe businessman mpanao afera tsy mazava le zavatra ataony fa misitrika amin'ireny any izy manao asa ratsiny tena fahitanay azy de zao tsy misy firaisakina tafajoro zany raha toka tsy lavorary ny olona tsirairay zay ikambana ary io nefa mahamenatra pidiro foana izy laolay mbela foana ma zay natonga anay nanao an'ilay loha hevitra hoe andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana na inona filaminany hevitra ifanekena fa iraisana ina raha tsy tena ny lahy sy ny vavy mahatana aja sy mifanaja ary mahay mijoro samy rery no miray hevitra dia ho nofy ho angano ary tantara fotsiny zany atao hoe firaisakina zany zay tsy afaka mbavatsika io fa tsy ho lavorary mihitsy raha tsorona misimisy dia ny fandiniana ny tsirairay zany ny tena ngeza be tokony misy maso tsivana satria tsy samy mandeha rery fa voatery ikambana tsy samy ala maro fa te ikambana tsy mahatondra tena zany na eo anivony ankonana io na anivony fianakaviana io misy azy avy izy lay nateraka ny babany ndraiky mamany iny tanora manambady antitra matoy amin'ny babany ndraiky mamany eo to tsy matokan-dalana io le antsoina hoe dinta katsetsitra feiny lasa fanentry ny be ny firenena zany mpangalatahaka ny fomba ny tantely fotsiny fanentra sy tantely ane tsy samy hafa fanakaikikaiky fa izy tsy mitovy na ny fombany na ny zavatra vokariny ny olona tsirairay mahay mijoro samy rery nefa ny tia vita zavatra bebe kokoa ka miray ina zay ny mety halavorary antsoina hoe firaisakina na fikambanana na joro am'izay dia mafiorina ny fikambanana fa raha io mbola tafisisika ao le dinta katsetsitra lalitra ialako tsiny amin'le fomba fiteny sanatria tsy ho tonga amin'ilay tena lasa angano le firaisakina sy le fikambanana satria misy fomba fiteny zay hoe mizara roa toangado izy mipikambana ao anatin'ny fikambanana na ao anatin'ny ankonana na ao anatin'ny fianakaviana satria misy mipetraka ho zaranangady ka sady mijoro ny mbola miosy menaka misy napetraka ho lelanangady ka sady mitrongo mbola miosy potaka any ka tsy maharitra ny firaisakina na ny fikambanana na joro noho zany tsy fitoviana zany tena tsy mitovy mbaka raiky
zaranangady izy mijoro sady miosy menaka tobako raiky iny lasa lelanangady sady mitrongo miosy potaka tsy dign'le anankiray baka zany matetika tsy mampitambatra anatin'lay fikambanana na le firaisankina ao anatin'ny fianakaviana na zavatra ajoro zany misy koa fikambanana manao toy ny famoazany mapaza zany ka ny vavety indray ny manindry ny madinika jere famoazany mapaza le bavata iny ro ambony le madinika iny ambany voatsindriny eo dia lasa fifampivesarana no mibany ao anatin'le firaisankina na sy le fikambanana zany hanika tsy maharitra ny fijoroany zay ny mahazava-dehibe an'ilay loha hevitra hoe andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana fa misy olo tsy mijerina an'io izy zany mieritreritra hoe mandeha ho azo to ewa ny tsy ajan'ny olona mety ho ratsy ihany fa tsy miankina aminao zany fa ny tsy malala ny aja ny tena fahaverezana mandrakizay fantaro ny andraikitrao amin'ny maha olo-pirenenanao ny tranga misy amin'izao dia manao an'izao ranona za koa mbo andehanao an'io nefa ny ainga fototra ny zavatra ataon'ny ranona iny tsy fantany ata fa izy mahita basy izy mangalataka izy mila manao dobo baka izy karaha mpianatra koa misy manao an'izany manio manao mandeha l'école raha misy manontany an'izany anao madala tsy hitanao ro ambadika ao mandeha l'école ke za tsy andeha l'école fa le ainga fototra ny andehanany à l'école io mbola tsisy mamahava zay efa maro ny aretina mianaka amintsika malagasy amin'izao raha io fitondran-tena io no asiteny raha ampitaina amin'ny aretina zany izy io arety andoha arety trofona arety maso arety mbaba arety ny tenda arety ny tatra arety ny kibo arety ny lamosy arety ny tomby jiaby arety jiaby karaha mpitsabo tokana foana ny tsabo azy tsy janga io zany hoe anjarantsika tsirairay ny tokony manao ny manandrify fa tsy andrasana olona raika na olo roy zay vao mety miandrandranao tsy tafaboaka feiny alohan'ny hitambarana zany dia tsara raha mifankafantatra ny tsirairay zay hitambatra zay ny tokony ho izy zay vao tafaverina ilay firaisankina tsy afaka ambavany maro feiny amin'ny fiainana iainantsika zio ty zavatra telo ny tena zava-dehibe mame an'ity fiainana ty atonga anao hanana filaminam-piainana anao zany tokony manana fotoana anao tokony hanana angovo anao tokony hanana vola ro telo reo ngeza reo amin'ny lafim-piainan'olombelona zany hoe mba hitoetra zay zany fanomezan'Andriamanitra an'le izy mba hitoetra hifanampy ny olombelona velona ty ambony tany dia ataony tsy ampy tsirairay io isaka ny antanatohatra misy amin'ny olombelona tsirairay ohatra tanora zandra ny tanora zokiny antitra zay mantsy le antanatohatra misy ka raha ny olona hitambatra zany na iray ina dia tokony hifandinika ny hoe raha tanora zandriny ianao amin'ny lojika-piainana misy fotoana anao misy angovo anao fa anao tsisy vola zay lalam-piainana zany tanora zokiny anao tsisy fotoana fa anao misy angovo anao misy vola antitra misy fotoana fa izy tsy misy angovo fa izy misy vola zay ny lojika-piainana zany jerefa asiany fahabangana ray isaka ny antanatohatra fiainan'ny olombelona tsirairay avy tanora zandrany joya tsisy mony tanora zokiny joya tsisy fotoana antitra joya tsisy angovo ka raha misy firaisankina misy fitambarany hitambatra ho anao fikambanana filankisany ianao raha ohatra ka hitaky latsakemboko amin'ny tanora zandrany cotisation tsika laolo milefa baka izy za tsisy vola filankisa ianao raha andeha hitaky amin'ny tanora zokiny hoe tsika mivory am'izio laolo iny laolo tsy mety tonga mivory ino mahasory amin'ny fikambanantsika ato ma tsara na avy izy ndaka fivoriana anao fa maha izy tsisy fotoana takio aminazy angofo takio aminazy mony
vola antitra am'le antitra anao de vola samy mitondra angadindraka kofafa jiaby fa tsy ka hiasa ndrakaraha fahitanao izy tsy misy angovo fotoana misy aminazy vola misy aminazy takio aminazy io zay zany fean'le hoe tokony hifandinika ny olona hitambatra ao anatin'ny fikambanana na tokony hoe isiny firaisan-kina misy fifampiheverana zany fa tsy voatery hitovy eny ny olona anatin'ny fikambanana ave moa isy samihafa fa tokony isy marimaritra iraisana hitambarany zavatra ohatran'izay zay no natonga any teny hoe misy olo nefany rehefa tsy voajerinao zay izy ane mipetraka aloko ato izy mieritreritra fa tsisy adidiny tsisy andraikitrany ao anatin'ny zavatra iainany io fa karaha hoe mandeha ho azy mandeha dahoara ao izy ny fomba fiteny ialao fomba ny dinta ialao fomba ny katsetsitra anao tompony andraikitra tokony mandray andraikitra am'izay raha tokony ataonao ka zany ilao tsisy asa olo jiaby io na avy tsisy asa koa tsy nitady asa fa tsy zay le ialana zany ka reo tranga reo no hitanay fa mahatonga antsika tsy tafirahina tsy tafikambana eny any anatin'ny ankonana sy ny fianakaviana raha misy io misy miteny ny andrimama manko raha ihany misy moniny izy tondro considéreny zay ty tsisy raha tsy kontendrimama ndraiky papa izy tsy manao an'izay fa le adidinao tsy vitanao eo ndro kabary ka amezatsika azy de zao hoe diniana aloha zany ny olona hitambatra tsara raha mba mifakafantatra ny tsirairay zay hitambatra zay vao tafaverina ilay firaisan-kina tsy afaka ambavany maro fa anatin'izao manko ny amarona ny tena tanjona am'izay tsika maromaro io na avy am'le fomba fiteny be tsy androfana nareo maro fa tsisy azo rofona mihitsy tsy mety misy koa olo zatra miompy fa tsy mitaiza zany hoe ny fiompiana natao amin'ny biby fa tsy natao an'olona ka rehefa manao zavatra aloha taizana tanora zandriny ianao misy fotoana misy angovo anao tsisy vola zao zany tokony ataonao zao tanora zokiny tsy misy fotoana tsy misy izy misy angovo misy volanao tokony ampianao amin'ny zavatra ohatran'izao ny antitra misy fotoana izy tsisy angovo fa izy misy vola de ataovy am'izay manandrefy azy zay zany ny fahitanay an'ilay hoe tokony andraikitra tokony ananany tsirairay am'ty fiainana mandalo ty fa eto misy olo mieritreritra fa tsisy andraikitra ny mihitsy ary fahavelomany de karaha droit io za droitko za velo matoa anao teraka misy adidy miandry anao fa izy antranony babany ndraka mamany jisk'izy matoa izy ao to ka ilaina lay mahatsapatena zay dikan'le hoe andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana boribory ny amin'ny valo tsika moa zany miezaka mife an'ilay fotoana mba tonga atsika zany manaja an'ilay tompony fandarana mandimby atsika zany mety misy tohina am'ty zavatra nentiko ny teny azy teo satria mafimafy nde tsika mifampiresaka mifampiantso mifanoratra fa tsy anao no alako fa araka an'ilay fiteny hoe doria zay ny anaran'ity fandarana ty dominy rehetra iainam-pitiavana fandomana io tsy maintsy atao mafy mba hoeniny any an-trano ohatrany hoe odo zay izy vo hena ka makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinany toy zao indray tsika manao misimisy